zay resany dia zay a mitovy avo amin'ny avony lalana makany Alasoa kory isaky ny 20 taona ngeza indrindra zany resantsika izy amin'izay mba tany aloha tao dia mitovy avo amin'ny avo niteteza amin'ny Akadevo ny avony rano ny Alasoa ny tetezana hitanareo ngezabe a Akadevo le mampitoy amin'ny bretelle katiboka makany avoloha dia misy tetezana eo no mivoaka ny rano rehefa tonga amin'ilay tondradrano ngezabe tsika isika ny 50 taona tonga tamin'ny 59 tamin'ny 2015 tao zao izy fa taria ambony ny vaky taria feriferana ampanefy tany Soavina ny vaky rehefa tonga amin'izay tsika dia midina 2 metatra ambany rano itetezana Akadevo zay zany rano eny amin'ny bypass zay rehefa nahatonga atsika nanorina an'ilay bypass tamin'ny andron'ny président Ravalomanana ataotsika ny boulevard Tokyo mampitoy ny RN7 CRN2 io ny avony mba tsy sakana zay fikoriana ny rano eto Antananarivo eto fampiafina ny rano avy eny ambony midina hatrany ambany. Misy fanajariana tanàna vaovao ihany koa amin'ny faritra iny ary tafiditra anatin'izany tetika asan'ny tarana ny lalana ka azo manao izany ho azon'ny lalovan'ny fiara efatra. Misy fatra natokana hananganana isam-pandraram-panjakana toy ny ministera isan-karazany ihany koa ny toerana iny.